Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bambalany no amintsika amin'izao fotoana izao. Fa be ny tena komena aminao eto androany dia manana fiadanan'ny tompo ao amintsika rehetra izay hitratrantso eto. Tonga soa ianao ao anatin'izao fandarana izao fandarana izay iranao amin'ny fandarana vavaka fiambenana izay iranao amin'ny Andramoka Izaho iranao aminay ny Aky Radio mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Faly be mahita anao eto ary matoky sy mino fa efa pahireto indray tsika androany ary maniry koa hoe ahatratra amin'ny farany eto dia hivimbina ery azo ery hitombo fonoana da tonga eto ianao dia tahiny tompo isika mianakavy randroany no vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra akory ny atongavanao eto fa tena misy raha ilanin'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany. Maharetatra amin'ny farany dia inoy izay afatra Andriamanitra tianiteny aminao fa nataony tonga eto mihitsy ianao androany, nataony nahaklike an'ity fandarana ity mihitsy ianao androany satria misy afatra tiany hijanona kely ianao. Halleluia. Mba hiaino ny feoany. Halleluia. Dia tahiny tompontsika rehetra ranabavy Razanasoa Sylvie niditra voalohany teto androany. Ranabavy Sylvie dia omena tsodrano mamy be mihitsy ianao miaraka amina rehetra izay any Koweït, Arabia Saoudite, Chine ary ny Madagasikara dia miara-misitraka n'ity tsodrano ity daholo. Ao amin'ny boky Nehemia 9 andininy 7 ka hatramin'ny 12 no teny izay hozaraina aminareo androany tsodrano. Nehemia 9 mahafinaritra be ity teny ity. Nehemia 9 andininy 7 ka hatramin'ny 12 amin'ny Jesosy manao hoe ary Nehemia gouvernoura Sezara mpisonina mpanao dalàna ary Levita izay nampianatra ny olona dia nanao tamin'ny olona hoe masina ho an'i Jehovah Andriamanitra hoe ty andro ty ko aza malahelo na mitomany fa mitomany ny olona rehetra noho ny ranandreny tenin'ny lalàna. Dia hoy izy taminy mandeha haniny matavy ary sotroiny mamy dia mba hanatero anjara izay tsy manana ny zavatra voavoatra fa masina ho an'ny tompontsika ty andro ity ko aza malahelo nareo fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo. Ary Levita nampangina ny olona rehetra ka nanao hoe mangina ianareo fa masina ty andro ty ko aza malahelo nareo. Dia nandeha ny olona rehetra hihinana sy sotro sy hanatitra anjara ho an'ny sasany ary ny faly indrindra satria ahazony tsara ny tery izay nitoriana taminy. Halleluia. Amen. Zany nitsodraniko aminao ranabavy Sylvie ho azonao tsara ny teny izay nitoriana aminao, ho azonao ny teny izay nitoriana taminao hatramin'izay. Raha tsy mazava amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra dia tsy mamy no mihinana azy. Hoy izy ny hoe lalàna, didy, sy ny sisa sy ny sisa.
fa rehefa fantatry ny olona tsara ny nazava tamin'ny olona ny teny nitoriana taminy, fantatry ny olona efa maninona ny misy ny lalàna, dia faly indrindra ny olona dia lasa nandeha nihinana ny sotro, nihinana amin'ny matavy, nisotro ny mamy, mandehana, mihinana, mifalia sy miravoravo amin'Andriamanitra ao aza malahelo amin'ny tomany madana amin'ny faly fa za mino efa azonao ny azony efa azonao izay nitoriana taminao, efa azonao ny tiany tenin'Andriamanitra izay nitoriana aminao. Tainy tompo dia mahereza raiso zany tsodrano zany fa natao anao. Rahavavy Sylvie, Koweït, Chine, Arabie Saoudite sy Madagasikara nahazo izay tsodrano zay. Eny ranavavy Sylvie any Koweït, nanarakaraka azy tao ranavavy Lina artisanat de Madagascar, France, Tina Sri Coco, Chine, Kodanela, Belgique, Lovlitina, France, Kodaléonie, Koweït, Angelina Diamant, Chine, Niana Mainsou, Italie, Tungassou, Chelina Rosemina, France, Fabiola Zanakadapa, Koweït, Taïn Jesus, Tina Sri Coco, Fantenecto, Chine, Bert Sava, Koweït, Tungassou, Marie-Jo, États-Unis, Tina Rakotarzaka, France, Bartella, Madagascar, Ilkarak, France, Yama, Koweït, Mapuna, France, Tungassou, Lantonirina, Liban, Lantonirina Marie-Charline, Madagascar, Anzaska Patici, France, Andolina Suzelle, Suisse, Marina Tiana, Canada, Miriam Andrea Malala, Madagascar, Tungassou, Angèle Pagès, France, Tungassou, Souameva, France, Zamina Camarade de Jesus, France, Elisa Tiala, Koweït, Mami, Koweït, Asani Apostoli, Alain, Madagascar, Jesus Pandres, Miaja, Madagascar, Andrea Jafniasna, Madagascar, Tous, Jesus Mandrakzay, Allemagne, Fabiola, Koweït, et Tungassou, raha nytanirina efa noteneniko teo kay fambeazana fitahina Madagascar, razana Monique Koweït, tsy mbola tapaka ka, razana Monique Koweït, Salindra Raengo Madagascar, Kadaka Malala France, Alléluia, Itody Raonsou France, Tungassou, isika rehetra maharetatra amin'ny farany daholo. Dia miarahaba antsika rehetrarehetra koa nahatratra n'ity voalohan'ny volana août ity fahavalon'ny volana, halleluia, efa kely zay dia andray fahafolo sy ny faharoambinifolo tapitra ny taona. O volana tena feno fahasoavan'Andriamanitra hirotsaka aminao any, manomboka amin'ity premier ity ka hatramin'ny farany volana dia tsy hitsahatry ny joro vavolombelona, tsy hitsahatry ny iravoravo sy falifaly amin'Andriamanitra, entaneta-pifaliana fanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga foana ny ianao. Za tamin'ny maraina dia nananrehetrrehetra rehefa nifoa dia nananrehetrrehetra mihitsy andeha hiraro son'ny olona ako tratran'ity voalohan'ny volana ity, hitsodran'ny olona mba tena ho tahian'Andriamanitra, ho feno fahasoavan'Andriamanitra ty volana ity, saingy tsy afaka tampoka noho ny antony dia zao ozy nareo. Izy roa ambinareo efa nanomboka ny volana dia nitahian'ny tompo androany. Milohan'ny vavahantsika aloha dia hiteny an'izay vetivety ahako hoe zavatra anankiroa ngezako mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako androany. Omaly rehefa nisaraka atao ampiasana izay dia ozy ny chefiko hoe mila tonga aloha ianao rapitso. Zaho izy ho tonga aloha be rapitso fa misy zavatra important be mapetrako aminao rapitso. Farafatarina izy amin'ny valo sasany tonga eo, isan'andro izy amin'ny 7 ny tonga. Zandray isan'andro amin'ny valo sasany eo ny tonga. Dia ny fo androany tetra tamin'ny enina sasany maraina, tetra kely dia verina natory. Le verina natory iny amin'izay ozy nareo, naneno ny réveil ako amin'ny 7 sasany, dia le manao le pihana ny réveil dia maka kely mitsotsotra kely. Efa mivalona tsika fola vao taitra. Ny koropaka aingana amin'izay nandeha niasa. Toy izay tena enjan'ity Jesosy fa tena vao manomboka ny volana dia tara ary vao omaly mihitsy chef nilaza fa tena hoe mila mihaona izay androany. Isan'andro izy tsy mihaona amiko. Misy ny herinandro tsy chef mihaona amiko izany fa voalohan'ny herinandro sy ny faran'ny herinandro no mihaona dia atao eo ny tatitra. Fa androany tena hoe
tena inona ozy nareo rehavany tena ozy jesosy ampio fa tena tsy tiako hita hoe tary zany ahako tena lasa amizay any nandeha rehavana nandeha ny asa de tretinareo 8h38 tonga atao ampiasana de zay tena efa tara za vao migadona ao ampiasana mbola anaty tomobile no niantso anazy sefiko rana efa lasaka ianao tara kely aizanao eto amin'ny parking miaratsindrindry verika efa lasa ianao toy zany kenao nyteny hoe andraso izy teny hoany hoe andraso kenakeo nyteny hoe andraso tonga vany izy nakeo amin'ny tomobile ny ony zay ohatran'ireny efa tonga teo tamin'ny fito sasany reny za tonga ray minitra nelanelanay mirahalahy za tonga izy tonga vany mieritreritra izy efa tara be efa tonga teo hatramin'ny fito sasany akao na amin'ny valo halleloia miaratsena izy fa tara verika efa lasa ianao enokeo anteny hoe andrasany misaotra ny andry nefa zary tsy ny andry fa vao tonga mihitsy halleloia mahafinaritra ny tompo tsy naninona le tara tsy tara amin'ny fo Andriamanitra dia mahay zavatra faleria ako zay tena manomboka mahafinaritra zany volana ohatsy zany faharoa manakaraka zany misy havana akaiky nanana olana be mihitsy tamin'ity herinandro ity nanana olana tamin'ny lehibeany any Madagasikara ty havana ity ary nanana olana tamin'ny lehibeany izy amina zavatra tsy dia misy dikany fa nefa kosa tena nomena sen'io lehibeany io hoe ho affectena sy ny sisa natahotra ary tena tsy nahina-kanina mihitsy efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny herinandro iny efa nanomboka tamin'ny herinandro ambony le herinandro lasa ny problème fa efa tena mafy amin'izay ny ady dia ny anso saty aminay mivady hoe tena eto ambavaka reto fa misy olana tena ho voaroaka amin'ny asa ho affecté tsy haitro zay ary nanao vava mihitsy le olona lehibe manam-pahefana any Madagasikara manam-pahefana be ao Madagasikara hoe tena naparako ny fahefako izy izy alatsiny nataony alahy mihitsy alahandreo izy izy dia anaparako ny fahefako mihitsy dia hohita lahy tsara ny fahefana ety amiko dia lenao zay izy mivady omaly dia zao hoe tena andao entina mbavaka halleloia tsy isan'andro ny fianakaviana miantso zany hoe misy olana fa eto ambavaka fa rehefa tonga tena any amin'ny mafy dia ohatrany tadidany ohatra misy havantsika mpivavaka ihany halleloia niantso dia maly zany ampiasana mitondra mbavaka mampionona atao trano nandoarika ny bavaka tonga ny mesazy androany maraina voninahitro an'Andriamanitra fa vao maly no maly ihany natsony le lehibe dia narabaina izy mihitsy ny raba azy dia niombony taka ny tsy nisy ninina le ady taka ny tsy nisy ninina efa nangoronetana mihitsy hoe ho affectena ny alavitra ho esolony eo amin'ny toerana misy zao ny mesazy tonga tany hoe misaotra anareo fa le tsika voanyresaka iny vao avy ny resaka vao vita mihitsy ny resaka ary mety mbola akevitro mbola tsy nandoarika ny vavaka tonga dia vavaka hoe andao tsika andoarika ivavaka fa tsy maintsy ozy izy omaly hoe tena ianjana be ozy izy fa tena io tena tompona fahefana be te Madagasikara dia izy mampionona aza matahotra le tsika ny Andriamantsika tena tompony fahefana rehetrarehetra vao avy ny resaka indra sefo fa tonga ny raba azy nefa herinandro tsy ny resaka vao hitany dia teneniny hoe araparako fahefana tonga dia zao ny mesazy tonga vao mifono maraina hoe misaotra an'Andriamanitra vao avy ny resaka tsika maly ny ravina ny problème tsy affecté taka ny tsisy ninina miverina mifankaty ny zavatra tiako tenenao meloha ny amatonga anatantarana zany rehetra zany dia zao mba ho tahaka izany koa ny volana hotonao ty nanomboka androany dia ny rapitso ravakapitso tsy mitsahatra fahasoavana valim-bavaka zany no hitsofako rano anareo rehetrarehetra zay tonga eto androany ho volana tena vokatra ety volana ho titia ho atsika mianakavy zay izy mbola tsy voaravako melohan'ny vavahantsika Soameva Jonatana Allemagne Thierry Albenza France Thierry Kotarzaka France Andrina Solo France Itody Ramonso France halleluia izy koa mbola tsy voaravako teo Jonathan Allemagne Andrina Rodriguez Arabie Saoudite Tahin Jesosy
zay daholo angambany a efa narinareo daholo sisa no vezivezy eo tahiny tompontsika rehetrarehetra zay no ela fandolotsika ivavaka dolotsika ivavaka metraka ny fotoana ampilatanan'Andriamanitra androany a dia nranabavitsika andonirina Suzaila no ivavaka fanamboana androany toriteny eto ranabavitsika Bartel halleluia avy any Madagasikara dia ivavaka ho an'ny firenena ranabaviaina zahako moa mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra eto ihany nambiny tsomakirinina tahiny Jesosy ihany koa ndao ary a reo reniko efa miaraka amiko eto androany a tahiny tompo aritsika ndao ivavakantsika aperaka amin'ny ranabavy Suzaila ny fametrahana ny fotoana tahiny tompo Suzaila anao ny fitenenana tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra mbola ary ivavaka isika mbola misaotra anao izay Andriamanitra ary ny tsara indrindra mankasitraka anao izay Jesosy satria mbola omenao fotoana izay mbola afaka manandratra anao indray androany misaotra anao izay no amin'ny andaminanao programanay tsirairay avy rehetra Jesosy ka tonga soma tsara eto indray ho an'ireo izay tsy afaka manatrika izao vavaka izao na mangita eto Jehovah Andriamanitra nefa mbola eny an-dalana na mbola misy zavatra atao dia ianao ny angatahako mba handamina ny programan'izy ireo na faingana ny tian'izy ireo mba ahafahan'izy ireo manatrika izao fotoana izao androany Jesosy osy malalo izay rehetra nataonay tamin'ity tontolo andro ity tsy fanaraka tamin'ny sitraponao dia angatanay ny ranao mba tena hoe anadio anay anafaka anay tsirairay avy mba tena hoe vafakeliko afa-pahotana izay ho anatrehanao androany tompo malalo mangataka anao izay mba hanatrika izao fotoana izao androany Jesosy angatany fanainao masina tena hoe hanatrika izao fotoana izao ny fitoriteny izay ho toriana eto Jesosy malalo dia tena hoe aokany mba tena avy aminao tokoa ny teny rehetra izay mivoaka amin'ny vavan'ny mpanomponao androany ny litera rehetra tsisy latsaka dia mba tena aokany mba araka ny sitraponao izay rehetra ho voatory eto Jesosy ianao ny hitany teny rehetra hitany vavaka mbao tena hoe hipaka ny anatin'ny fonay tsirairay avy tena hoe akasika ny tsirairay avy izany toriteny sy vavaka amin'ny firenena hoentin'ny mpanomponao eto izany Jesosy malalo miasanao amin'izao fotoana izao manatrehanao amin'izao fotoana izao fanay masonao ary petraka ampelantananao koa ny fitaovana rehetra izay ampiasana eto na any amin'ny pastery izany dia rakovako amin'ny ranao mba tena hoe tsy ho hisy olana fa handeha tsara daholo na ny telefona ny ordinateur ary ny telefona nay tsirairay avy any tokantranony koa sy ny ordinateur izay ianonay Jesosy dia tena hoe varovanao amin'ny tananao mahery izany mba samy handeha ary tsy ho hisy olana ary mba hahafahanay tsirairay avy manaraka izao fandarana izao hatramin'ny farany dia misaotra anao sahady satria fantatra fa ianonao izany vavaka izany dia ianao anay Jesosy malalo tena hoe hanokatra ny fomampananay tsirairay avy handray ny teny handray ny fampianarana dia tena hoe hitandrina sy hampiatra izany amin'ny fiainanay ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony hery sy ny fahefana no anaovako izany vavaka izany dia misaotra indrindra Jesosy Alleluia Amen Alleluia mankasitraka indrindra andranabavitsika Suzaila tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay dia tahiny tompo daholo tsika rehetra izay vao tonga ihany koa ranabavy vaovao niova sa niova vaovao moa izy teo sa raha lato tsy fantatro vaovao niova tonga soa ianao ohatra misy demande d'ami anao izay mantsy anaty compte ny tadidiko tamiko ny anarana fa sady manafatra tsika rehetrarehetra eto ihany koa za be dia misy ny demande d'ami an'olona tsy accepteko raha vao tsy misy sary na tsisy sary na sarina tontolo iainana na sarina voninkazo na sarina liona na sarina ohatr' izany dia raha mba farako an'izany raha mba tianareo ny hoe manao demande d'ami amiko ka mba ekeko dia mba asio sary tsara ngetika mba mifankalaza azo hoe vitanareo eo io dia za koa mba te fantatro hoe anao amiako hoe dia tsy hitako hoe izy ary dia mba asio sary kely na mandefa tsara any amin'ny MP anao dia efa mety hoe zahaka any ilay vaovao niova dia efa namana tsara mihitsy tsika Alleluia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra anao iry tsika ay
aina ambinina ihany io miriarandria malala aloha tahiny tompo irikaraky tahiny Jesosy aina ambinina ihany dia hoekeko indray zany nambina fa haiko tena ambinina raha tsisy sary dia tsy ekenaiko tahiny tompo misaotra ny Suzelle tsika dia ho tahin'ny tompo vavaka ho an'ny fanombohana fa tsy firenena marina zany vavaka fanombohana fa tsy firenena saotranareo tahiny tompo ary misaotra Suzelle mamy ny vavaka fanombohana mirary soanareo menakavy keo dia tahiny Jesosy dia Jesosy amaly fitianareo Alleluia ndao ary nao ilana anankiray tsika dia hitseto ranavavitsika Bartel test kely izy lovely dia hitseto ranavavitsika Bartel hitondra toloteny mahafinaritra be amintsika rehetra tahiny tompo ary dia nofinaritra daholo Halleluja. Mahafinaritra ny iriny. Amen.
hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Iza mbola tsy narabaiko teo a? Misaotra tsika tsara le hira. Iza mbola tsy narabaina efa teo daholo ihany a. Ao ary sina fiaviran'Andriamanitra anjara tahiny Jesosy tonga soa. Misy anankiray hitako teo koa mbola tsy narabaiko nefa hitako Marie Hortensine Tsiry Amboaramiel tonga soa. Dao ary hitra amin'ny tenin'Andriamanitra sika. Dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra moa entin-dranabavintsika Bartel dia veriny tiany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tsisy soarana soameva. Tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra ranabavy Bartel, zoko Bartel anao avy hatrany ny fitenenana. Ratsiny amintsika aloha fa problème na connexion foana rehefa tonga eo amin'ny eo aloha tsika mba mijery ranabavy Bartel eo sa ahoana ozy nareo? Miandry kely tsika razana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika rehetra. Raisiko fifaliana lehibe ho ay ry havana mitondra ny tenin'Andriamanitra indray eto amintsika mba ho fianarana sy ho fampaherezana. Dia mialohan'izay fitondrako ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia mamela ahy nareo hivavaka fohy kely dia kely hametra angatantsika amin'ny fanahy masina mba hampitoetra ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika. Rainay masina sy tsara indrindro, saotranao Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fotoana tokony handrenesana ny teninao izay Andriamanitra koa mangataka ny fanahinao masina mba harotsay midinao am-ponay tsirairay avy Tompo, mba hanazava ny sainay, hanazava ny fonay izay handray ny teninao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao velona avy any Nazareta no angatana izany iray eo. Amen. Ny teny hoentiko eto an'io izao ry havana dia ao amin'ny filazantsara ny Matio 7:17-20 ka hatramin'ny 14. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Midira amin'ny vavahady hety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro no miditra any. Fa hety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Amen. Ry havana, Jesosy eto ry havana dia laza zavatra anankiroa. Miresaka izy vavahady dia miresaka izy lalana. Dia ny vavahady ry havana dia misy ny vavahady malalaka izay mankany amin'ny fahaverezana, dia misy ny vavahady hety izay mankany amin'ny fiainana, hidirana ao amin'ny fiainana. Ny lalana koa dia lazain'i Jesosy eto hoe misy ny lalana lehibe dia misy ny lalana tery. Nefa ahoana ozy Jesosy ry havana? Midira ho izy ianareo amin'ny vavahady hety. Lalana izany ry havana. Raha raisiko fotsiny ry havana hoe ataontsika hoe eo amin'ny fiainana raisitsika arabaky teny, izany teny izany hoe andeha hiditra eo amin'ny vavahady hety, hiditra andeha amin'ny lalana tery dia hiditra amin'ny vavahady hety. Raha izay ny raisiko voalohany ry havana dia toy izao. Raha mandeha lalana tery tsika, indrindra ho antsika mpandeha tômôbila na mandeha tongotra aza, dia mitandrina tsika ny mpandehanana
jerena ny ankavia, jerena ny havanana, jerena tsara ny aloha, jerena ny aoriana, todina amin'ny rétroviseur akory ara ny aoriana. Sao maninona, sao midonana, sao mandona zavatra, sao misy lavaka, jerena daholo zany rehetrarehetra zany ry havana. Zay le fitandremana. Mila fitandremana zany ry havana ny mandeha amin'ny lalana tery. Nefa mandeha amin'ny lalana tery tsika dia tonga eo amin'ny fotoana, tonga eo amin'ny ampahatongavana dia hiditra ary. Hiditra amin'ny vavahady, nefa dia mbola vavahady ety no idirana. Dia jereo tsara ry havana raha ohatra ka hoe raha mbola vavahady eo amin'ny atsasametatra ry havana dia mbola afaka miorirandrirana kely tsika dia tafiditra. Fa hoy Jesosy hoe vavahady ety. Ety zany tena kely. Dia ataontsika hoe vavahady eo amin'ny hoe 5 centimetatra zany na 20 centimetatra ry havana. Raha olona ngezangeza ohatranay izao ihany ry havana miditra amin'izany tena tapatapaka, folapolaka, torotoro, milefidefitra. Zany rehetrarehetra zany ry havana tena hoe iaretana, idirana amin'izany vavahady ety zany. Kanefa misy lalana malalaka sy vavahady lehibe kosa, vavahady malalaka sy lalana lehibe kosa eo anila eo. Nefa Jesosy tena hoe eto no miditra. Satria ny lalana migodana dia mazava ho azy tsy misy faratrana, tsisy tapatapahana miditra amin'izany ry havana. Fa misosa ianao dia any, fa nefa makany amin'ny fahaferezana hoy Jesosy zany. Dia indraindray koa rehefa mandeha amin'ny lalana malalaka ny olona, mandeha amin'ny tompilo mandeha mafy be zany, tsy mataotaotra ninona, tsisy zavatra eritreretina fa mandeha mafy. Efa rana ny ry havana ny ankady, mivarina ihany ny efa rana rehefa tsy mahay mitandrina tsara, mandeha amin'ny lalana malalaka izany. Fa kosa makany amin'ny fahaverezana izay. Dia ny amin'ny resitsika amin'ny ara-panahy ary izy ry havana. Mazava ho azy moa zany lalana makany amin'ny fahaverezana dia fanatanterahanao ny fiainan'izao tontolo izao. Tsy feno fahamasinana, tsy mitandrina zava-padina, manaonao foana amin'ny fiainana, fijangajangana, fimamoana, fisotroan'ny toaka, fidoroana zava-mahadomelina rehetrarehetra izao ry havana. Zany rehetrarehetra zany ry havana dia mpahazon'ny olona ary zany no ahitany olona fafinaretana ambony tany eto ny fanaovana an'izany, mandihy dia manao izay karazana dihy tsy faseho masoandro rehetrarehetra izao. Mifaly dia mifaly amin'izao fihetsika tsy faseho masoandro rehetrarehetra izao. Zany ry havana natao hoe lalana malalaka, feno fifaliana izy makany. Malalaka ny vavahady, tsy mila mandodona akory ara izy rehefa tonga eo vavahady, fa misokatra ho azy ny vavahady ry havana dia any latsaka any amin'ny elo sy ny fahaverezana. Fa Jesosy kosa ry havana ny teny amintsika hoe ao amin'ny Matteo 7:40 dia mbola mampirisika Jesosy ry havana hoe misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo. Maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Mbola mampirisika foana Jesosy, mampirisika atsika rehetra Jesosy. Isika rehetra izay efa manaraka ny vavahady, manaraka ny lalana tery, efa mitandrina zava-padina, efa miezaka manana fahamasinana, nefa manaraka an'izay rehetra voalaza rehetrarehetra ireo dia mbola miteny Jesosy hoe miseseha miditra eo. Fa na ireo mpitandry, tsika mpitandry reto ary mety misy ho very aza sanatria nefa zany ry havana. Tsy isika eto izao angamba no atao hoe ho very sy hiemotra amin'izany. Fa Jesosy dia niteny hoe miseseha miditra eo, izany hoe samy miditra eo folapolaka zany manlefidefitra. No amin'inona zany ry havana? Ny amin'ny fitiavana. Rehefa manana fitiavana ianao ry havana dia tsy maintsy folapolaka ianao, milefidefitra ianao, manala tsiny ny zavatra rehetra, tian'Andriamanitra ianao, mampandefitra ny zavatra rehetra izay tokony ho ataonao
mahafaly any fiainan'izao tontolo izao, mandefitra ny fiainan'izao tontolo izao anao, mandefitra ny aratsy nataon'olona aminao anao, manodidina ny fiarahamonina, mandefitra ny teny maharary, milefidefitra eo ianao ry havana. Maharary zany, mitondra fahoriana, mitondra fanaintainana ao am-po, mitondra ratra am-po ry havana. Zany rehetrarehetra zany ry havana dia endriky ny fitiavana avokoa izany dia izay nitakian' Jesosy amintsika hoe misesea, zany hoe manana antsika fitiavana ry havana, manana antsika fitiavana ny hiditra amin'ny vavahady eto io, manana antsika fitiavana ny lanitra, fa io no idirantsika, io vavahady eto io, raha tsy manam-pitiavana ianao, tsy manam-pamasinana ianao, na dia manam-pamasinana ianao aza, manao akanjo lava, manao n'izao tandrina n'izao rehetrarehetra izao, tsy nanam-pitiavana ianao, dia sarotsarotra ny idiranao eo amin'io vavahady eto io ry havana, satria vavahady eto io nitaratry ny fitiavana ry havana. Midira ao amin'ny vavahady ety, manana fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy tsika, mba hahafahantsika hanana ny fiainana. Dia mbola namafisin'i Jesosy koa hoe izao hoy izy ny vavahady. Ao amin'ny Jaona 10:7 ry havana, Jesosy miteny hoe izao ny vavahady. Raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjeny izy, ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Alleluia. Jesosy zany ry havana ny vavahady. Tsika zany mila manao zavatra, manana fihetsika, mila misisika mihitsika hoe mahakasika ny fon'i Jesosy, na ny fitenitsika zany, na ny fandeferiny ao amin'ny pontsika mihitsy ry havana, mila hoe mahakasika ny fon'i Jesosy. Zany hoe tsika hiditra eo amin'ny Jesosy, mila mahakasika ny fon'i Jesosy tsika dia raisina, ary fantanitsika rehefa tonga mandondona eo amin'ny vavahady eto hoe dia fantanitsika. Dia izay ry havana, izay no teny entiko amintsika eto anio, manana antsika fitiavana ry havana, mazotoa miditra ao amin'ny vavahady ety, tsy mora zany miditra amin'ny vavahady ety ry havana, fa rehefa Jesosy miteny hoe midira dia aoka tsika atoky azy dia miditra, dia manana fitiavana ry havana, manana fitiavana ny manodidina, tiavo ny manodidina anao, tiavo Andriamanitra. Dia amin'izay ry havana mahazo miditra, mahazo ny fon'i Jesosy, ka rehefa tonga ao amin'ny fon'i Jesosy tsika ry havana, eto amin'ity hoe afaka miditra sy mivoaka, tsy hoe tsika tafiditra ao ry havana ko andeha hiverin-dalana indray anao zavatra tsy mendrika, tsy izay ny heviny, fa libra tsika, malalaka tsika, miadana tsika ao. Rehefa tonga ao amin'ny fon'i Jesosy tsika dia fantatsika avokoa izay rehetra ataotsika, dia milamina foana ny fiainantsika rehefa tonga izay ilay hoe dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka, manana fahafahana tsika ry havana, sady maninona hoy izy ahazo hanina, ho vokytsika, ho voky ny tenin'Andriamanitra tsika, tsisy zavatra mahory antsika, tsisy zavatra mampijaly antsika intsony ry havana, fa tena hoe manana fahasambarantsika rehefa mahakasika ny fon'i Jesosy izay rehetra ataotsika. Dia eto ry havana dia manentana antsika rehetra mba hisesika hiditra ao anatin'ny vavahady, hiditra eo amin'ny vavahady ety, dia hitandrina eny amin'ny andalana amin'ny lalan-tery eny, dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia be mihitsy Alleluia be mihitsy andranabavy Bartella. Tena mamy le toriteny, saotranao, tena mamy le toriteny. Andriamanitra manan-kerim-pahasalamana zany hoe marifidianao. Alleluia. Tsy hitandreo matsiro be ve le toriteny, sady misy zavatra tena mafonja be, tena raisina mihitsy tao anatin'ilay izy. Misaotra indrindra ranabavy Bartella. Ilaitsika koa ity toriteny ity androany ao amin'ny
Matio 7:7 sy 4:10 aminaran'i Jesosy. Jesosy amalifity anao mitombozy mitombo fa soavana ranabavy Bartel. Alleloia. Misoratsika rehetra koa mankasitraka an'zareo fa mampahery azy foana ny fankasitrana izay ataontsika. Alleloia. Amen. Hoy ten'Andriamanitra ao amin'ny Matio 7 hoe midira mivavahady ety ianareo fa lehibe mivavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Ny zavatra mahafaly voalohany dia izao, tsy pastera no nitenen'izy ity fa Jesosy. Jesosy mihitsy ny mpitoroteny, ny pastera, ny mpanompon'Andriamanitra, tsy hoe ry zareo tsy izahay no manateren'io. Izy zany malalaka be teriterenareo kosa le olona. Tena Jesosy mihitsy no miteny hoe malalaka atsy dia tery ato. Ary marina nefa le izy. To dia fiainantsika andavanandro izany revana. Tsy mila diniana akory zany fa tena to dia marina ny tenin' Jesosy hoe midira mivavahady ety ianareo. Misy vavahady anankiroa ary vavahady io tsy maintsy miditra amiray amin'ireo ny olona. Tsy misy an'izany hoe za te, za tsy mino an'Andriamanitra. Nareo mino an' Jesosy, izay tsy mino an'Andriamanitra sy Jesosy, tsisy an'izany fa zay mandeha amin'izao fotsiny. Dia ny varavarana angezy ianao izay. Za tsy miditra amin'izany fivavahana izany mihitsy fivavahana-bazaha zany fa ny anao nentin-drazana ihany. Any amin'ny varavarambe ianao izay. Hoy Jesosy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny lalako. Ny varavarana iray makany amin'ny ny vavahady iray makany amin'ray dia ny vavahady iray tsy makany amin'ray. Zay ihany. Akaviana akavanana, zay ihany. Safidio androany izy Josoany raha nalehanareo na amin'ny akaviana na amin'ny akavanana. Tsy maintsy misafidy amin'io tsika. Ary le safidy le safidy anankiray dia mora be. Mora be mandray le safidy anankiray. Tsy miasa saina. Tsy sesana saina. Jesosy any voalohany dia miteny hoe midira any amin'ny vavahady ety. Manafatra, mampitandrina, miantso, miangavy, midira moe aty amin'ny vavahady ety. Satria maninona Jesosy no tena miangavy sy misintona ny sain'ny olona. Satria eo anilany eo misy vavahady, eo amin'ny ankavia eo misy vavahady ngeza be. Ary rehefa miditra eo amin'ny misy vavahady roa samihafa zany tsy sisy olona hifidy mihitsy hoe andeha ho any amin'ilay kely. Fotsirenao avy aty tena teritery, alao ary. Ary any amin'ilay ngedy iny zay fiantsika ataonao. Misy olona zao mandeha dia manao loatra zao. Ohatra, dia tafidy trano ngeza be. Ren'ilay olona le misy éponge zany ambany eliny. Zao zany reny zany fiantsika tafidy trano daholo reny. Sao ozy nareo? Zay paozinao miditra hoe na midoladola ianao na mibotsina na miakatra ny sorokaona inona omby any daholo. Fa ery amin'ilay ray ndry kelikely aty ianao dia efa mijery tsara. Tiako be ilay ohatra ny tenen'Ranabavy Bartel teo hoe rehefa any amin'ny mandeha lalana ngeza godantsika dia mandeha mafy, tsy miraharaha ninina. Tsy dia miraharaha ninina zany hoe misy antsa anaty, misy inona atsy. Mandeha libre be tonga dia izay ataonao mety daholo. Malalaka be mihitsy ianao izay paozinao mandeha eo mety daholo. Rona tsy mibarary iny tonga dia izay fandehanao mety malalaka ny vavahady. Ato amin'ilay ray indray ianao misy fepetra mihitsy tsy maintsy arahanao. Mahitsy tsara aloha ianao fandeha, raha mamanao vindravindratra zao vembenao zay dia efa tsy tafiditra ny vavahady kely io.
mila tsara tena tandrona tsara no mbo tafiditra ao. Eo amin'ilay vavahady ety koa, araka ny tendrana vavy Geneviève io, misisika koa eo amin'ilay vavahady ety. Ary misy olona foana koa eo misisika eo. Izay koa mahafinaritra an'ilay izy. Ary ilay tsisy mifandondona mila. Ka izy any tsy mba hoany ry anina ozy le hira. Lanitra mangamanga dia ozy le hira nefa hoe ka izy any tsy mba hoany ry anina. Makany daholo. Izy any tsy mba hoany. Ato amin'ilay tery na ny fomba fandehanao mahitsy tsara. Ny fomba fiditrao tsisy tanana manaotro zao zany miditra tena le misy anina zay hitako baka tsy tafiditra ny miaingainga tanana tsy tafiditra mahitsy tsara jery atrika tsara. Ozy na mbabaritaina amin'le mandeha mafy manapitra tableau araka ny tenin'ny ranabavy Geneviève mety tsara. Ato ianao tandremanao daholo. Tiako be le fanoharana kely nyteneniny teo ato amin'le ray tandremanao daholo, jerenao tsara, mandeha miadana koa ianao miditra ao. Sao dia mikasika ozy ranabavy Linato hoe kikakika ny tomobile. Tandrina tsara mihitsy ianao, jerenao ny fiatsika rehetra tandremanao daholo. Na ny zavatra ho teneninao ary hoy ny fomba fiteny malagasy avadio impito aloha ny lela. Ary am'le migotana mety daholo izay tenena amin'ny teny ratsy na amin'ny teny tsara namany. Ato ianao na ny teny holazainao ary mety fety teniko. Sao dia mandratra. Alleluia. Araka ny sitrapon'Andriamanitra hoe zavatra ho teneniko izao, na ny zavatra ho teneninao, na ny zavatra ho saininao, na ny zavatra ho ataonao, tandremanao daholo sao mianjera, sao mikafo, sao tsy tafiditra. Zay any amina tsy haiko nareo nahita an'ity zavatra ity. Ohatrohatry izao le izy fa tsy tadidiko tsara le zavatra teny fa nafinaritra fotsiny le izy misy fiangonana angambany izay sa monastera sa ina moa le couvent sa tsy tadidiko tsara. Dia misy mopera miandraikitra fampisakafoanana ny ankizy sahirana fa tsy diso ny ankizy kamboty. Dia ny varavarana hidirana sy voan'ny mopera io kely blitany kely tena kely. Mila tsy omby olona nyrefesina mihitsy io dia omby amin'ny mopera miorirana. Omby amin'ny mopera miorirana raha mandroso ohatr'izany dia tsy omby mopera fa miorirana ohatr'izao hitanao. Zany zao hitanareo zao zany tia ngezangeza dia tsy maintsy mirava kely miorirana ohatr'izao dia kely. Dia ny lohako koa ohatra lohako ngedangeda mantsy dia niatoko indray tsy tafiditra. Dia miditra eo mopera miorirana. Kely blitany kely le varavarana dia dikan'io natao sur mesure amin'ny mopera tamin'ny vao hiditra ampisakafon'ny ankizy ao mihitsy. Satria izao sao dia mihinana ny sakafon'ny ankizy mopera dia lasa be kibo sy matavy ao. Dia raha vao be kibo sy matavy ao mopera dia tsy afaka mivoaka intsony na tsy afaka miditra ao. Vao mitombo koa zany misy kibo. Ary maromaro ihany raha amin'izao ny asina zany betsaka ny pasitera sy ny mpanao politika tsy tafiditra intsony na zay ary mety tsy tafiditra mba nahazo azy ihany. Ievitena an'le hoe sao dia mihinana sakafon'ny ankizy ao fotsiny ny mopera. Ny mopera ny anjara sakafo nefa atsy ambadika tsy miandry azy. Sakafo maraina atao andro hariva ara-dalàna ohatry ny fihinanana pahihy azo ohatr'io. Fa ato sakafo zaraina amin'ny mahantra. Ka ratsy zany mopera ny mihinana ny tsy tokony hohanina mitombo mipoa sy tavavoaka eo coincé dia fantatry ny olona hoe tsy afaka evonjea hoe nangalam-pihinana. Tiako be izay tantara izay. Tantara tena nisy olona izy. Varavarana kely. Dia raha te ho tavavoaka sy taviditra ao zany mopera dia tsy mangalam-pihinana. Fa ny azy ihany no hohaniny ara-dalàna izay omena azy. Azonareo? Ohatr'izany ity eto ity. Jesosy miteny amintsika midira vavahady eto reto. Dia ozy tery? Ie, tena tery. Fa nefa mitondra makaiza ilay lalana tery? Mitondra makany amin'ny fiainana. Ary vitsy ny mahita azy. Ary tena vitsy. Ny tena marina efa vitsy aloha mahita azy. Ry tonga dia fa ngeza be.
fa na de le vitsy efa mahita azy koa mbola vitsy ny tapa-kevitra hiditra eo. Mahita misy fa misy mahita maro na raha mba hiditra ao amin'io. Fa ao anatin'le vitsy mahita mbola vitsy koa ny tapa-kevitra niditra ary tena vitsy ny tena tafiditra. Betsaka ny zavatra tokony hiala. Misy ohatra anankiray netiko izay teto hoe misy olona manao akanjo efa le ririny retsika. Taloha tsika tany Madagasikara aty mantsy misy akanjo efa mba ny akanjo aty andafy efa mba na akanjo anankiray ary ny anaovanao misy lanaisy dia mafanaina satria efa spesiala le matière. Fa raha tadidinareo ny mitsika rehefa volana juin mandeha mijery afomanga voto daholo ny olona mandeha dia atsona ianona mitodika miaraka amin'ny vatana ohatry ny satria maninona akanjo tia akanjo be mihitsy manao soupule aloha manao t-shirt dia manao soupule dia manao akanjo ba dia ambaniny akanjo misy akanjo ba dia misy col roulé dia misy blouson kely anaty dia misy manteau dia ambonile manteau mbola misy amin'ny fourrure avy mandeha amin'izay tsy afaka manao ninina firy fa bloqué tantera. Rato hitanareo andeha hijery afomanga ary ndao ary la miditra anaty taxi be anao fa maleman'olona tsy omby noho ny akanjonao. Fa iny afaka miditra ny vavahady be iny ary betsaka ny kosina akanjo maloto anaovantsika. Fiafina fonana, fijangajangana, fiavina vonana, sainy ratsy, fitenenana ratsy, tsy fitiavana, fialonana, fankahalana, akanjo daholo reny. Fieboebona, fireharehana, akanjo daholo reny. Atsondry sao ary rada. Tahitra dia vavahady edy. Tsy tafiditra antsony a Jesosy. Esory reny ozy Jesosy. Tsy mety manala. Feno ny akanjo. Maken'Andriamanitra vetivetsika. Galatiana toko 5:5. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana, fahalotona, fijedrozona, fampotsampy, fifandinana, ady lahy, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary toy izany. Akanjo daholo ngereny. Voto ohatry ny mofo ianao. Ohatran'ny mofo fonosina andeha hohanina. Akanjo daholo. Hiditra ianao tsy ho tafiditra ao mihitsy ianao. Tsika vao miditra hiasa na hiditra hitondra tomobile amin'ny andro ririny esorina daholo ny akanjo rehefa tonga eo ambony voanao. Ahatoganao afaka mihetsiketsika tsara. Alleluia. Ireo zany akanjo daholo ireo. Hoy Jesosy hoe esory reny. Esory. Betsaka ny zavatra tsy atafidirana ny vavahady eto eo. Ohatran'ny tsy azoko zavatra tenenina ambiny Tsomakarino. Ety sady tery ho Jesosy. Fa le ety sady tery io azo atao miditra ao. Azo atao miditra ao. Rehefa zao avy ny ampahafantarantsika ilay fotsiny rehefa zavatra no sarotra amintsika dia manao azy dia sitrapon'Andriamanitra ireny matetika. Ny nofontsika dia mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao hitanao mihitsy zany ohatra libre be zany ianao sady manompo an'Andriamanitra ny libre be. Misy fotoana misy mpanompon'Andriamanitra tena miezaka mihitsy amin'izao andro farany izao ary tena meko-tsiny tanteraka mihitsy. Hoe amin'izao andro efa farany izao manamoramora ty makany an-danitra ty. Dia misy mahavita manao vidéo isan'andro mihitsy. Dia inona ny atao? Manohatra an'ireo zavatra rehetra tsy azo atao. Tsy fihinana ngery reto ny kisoa fa biby maloto. Dia manao verset mihitsy hoe izany kisoa izany dia efa nitiovin'Andriamanitra teo amin'ny dioviny Jesosy teo ambony hazo fijaliana.
manao verse manao video mihitsy de inona ndraiky koa tsy azo atao mba manana fahamasinana ranabavy mba azo manao fitaliana mitanjatanjaka fa aoka ho anana fahamasinana de hoe ny lehilahy aoka tsy nao fitafiam-behivavy ary behivavy ka tsy nao fitafian-dehilahy de mitady monsieur documenté tanteraka mihitsy mitady mihitsy oviana moa nisy ny pataloha taloha kosa tsy misy pataloha zany fa misy tena io pataloha io a misy didina any vehivavy de misy didina any lehilahy pataloha azo anaovana rehefa hoe ty andehilahy ty izy any vehivavy izy any namorona hoe ty andehilahy ty ty mba am-behivavy le mpanjaitra le couturier nanao zany hoe tia ataoko manao ohatry zao ny paosiny na ataoko ny paosiny pataloha aoriana somary boribory arrondi am-behivavy izy zay de ny lehilahy le misy matsiko reny ny pataloha jean de andehilahy izy zay hoe zany nijerentsika azy hoe ty misy pataloha am-behivavy de ty misy pataloha am-behivavy lehilahy maga Andriamanitra couturier zara tiako tenenantsika zany de zao tonga de tsika mihitsy tsy mahafantatra hoe tsy possible zany zavatra migodana be zany nefa ho any an-danitra rehefa izy zay ny teritery manonohatra ny nofotsika de za mitenao iny isisiany fa iny le makany am'le tery tsy miaraka mihitsy zany hoe migodana libra be de libra be fa ho any an-danitra azoko atao daholo na mikavinila na menamena ohatry ninona ny voloko na manjamaso tonga hatra ty na ino tena zay mety sady mafinaritra be mihitsy ara-nofo tsisy tsy mitsiritra tonga any am-piangonana tonga aizanaiza na ny amin'ny fivoriam-pokotany misitsika ny olona any am-piangonana tsisy miditra amin'ny sain'ny olona ny toteny fa mijery anao fa inao any an-danitra de mila mailimay zany tsika tsy mitombony zany etretinareo fa atleta ny atleta de haut niveau reny tena za de mifanerasera mahita an'ireny hitanareo le atleta tena professionnel reny ny atleta professionnel de tsy manao ninninina afa-tsy inony ataony isan'andro fa mandray vola be izy mipiazakazaka miazakazaka isan'andro izy de etretinareo fa reny atleta avoleta reny tena manana régime alimentaire tena enjana reny tena enjana tena misy dokotera mihitsy miara-miasa amin'ny ny fédération dokotera diététique tonga de mahafantatra hoe ty sakafo ty lanjalanjaina tia tranchana ohatra hoe tranchana charcuterie anankitelo ihany no haninao androany miaraka amin'ity salady ty de mihinana n'ity voankazo ty anao zay ny androany de tsy miteny reo atleta za tena naloksy za tena zavatra se klasy zany mba tsarotsarona manana tanjony ianao inona ny tanjonao ny azo mahita ivolamena de hatrany amin'ny sakafo hoaninao ka hatrany amin'ny toromasonao tsy mandeha fety mivoakalina zany reny le voakalina tsy amin'ny toromaso androany mitsinjo ny vatany milanja isan'andro mieny ianao tombo ianao jerea satria maninona mifady ny zavatra maro mba ahafahana mahazo an'le volamena mety volamena afaka mbola afaka eritaona ozy izy Politanina voalohany nge bakitsika eo tete tiako ty teny ty Politanina voalohany toko 7:27 tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazany de samy miazakazaka avokoa nefa ny ray ihany mahazo ny loka io zany azo lazaina hoe tery koa io tsy hoe zay miazakazaka de mahazo loka tapaka ny fandaratsika tapaka ny fandaratsika mampiakaro le j'adoresika tapaka ny fandaratsika zafady raha tapaka edy de tsy averiko tsony to de rapitsika miona to de rapitsika miona Politanina voalohany toko 7:27
hoy izy Paoly tsy fantatreo fa izay miazakazaka tamin'ny fihazakazana samy miazakazaka avokoa fa ray ihany no mahazo ny loka. De eritreretinao zany na tsika mpivavaka reto aza samy miazakazaka daholy fa tsy izay mivavaka de ho any an-danitra. Tena teneniko anao zay. Tsy hoe manome vaovao ratsy anao ka hitenanao hoe aza mivavaka intsony, andao ihany no vavaka, andao ihany hivavaka. Tery fa azo idirana io. Saingy izao Paoly nampianatra antsika mihitsy izay tonga eo amin'ny tamin'ny fihazakazana miazakazaka avokoa fa ray ihany ny ahazo ny loka. Izao mba ianao zany mahazo ny loka zany. Da hinao tsara fa Jesosy efa niteny misy roa ndray matoro izy ndray vonjeny, ndray ho raisiny, ndray ho avela. Misy roa miara mitoto vary, ndray ho raisiny, ndray ho avela. Efa niara mitoto vary teo. Niara matoro eo vady, ndray ho raisina, ndray ho avela. Ary 5 ary ny mpiazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Mahony tena mpiazakazaka mahony tena meo sigara izy sigara lafo vidy be reny tsy mila niny aho izy. Tsy mila niny aho. Vidina boyara anankiray boyara anankiray misy hatramina 150 € izy singan'ray 150 € ndray mifoka. Reny mpanankareny reny mifoka andreny efa mieritreritra business ngeza be lia. De atsasany ihany nefa de arina ny boyara reny. Ary reny lafo be misy tena karazany tena tsara be reny. Karazany lafo vidy be. De meo an'ireny kely ny atlety hoe ty boyara tena avany Cuba mihitsy ty. Tena avany Cuba mihitsy ty fa ty 150 € vidy fa mba foy izy mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Anomana compétition izy de meo vasy loka sy meo tena menu tena farak'izay tena tsara be nge pizza tena matavitavy be reny. Izy tsy tia andreny izy, tia izy fa mahony tena izy satria maninona? Satria izy miazakazaka hitady ny satroboninahitra mba ho voalohany faharoa fahatelo satroboninahitra. Nefa hoy Paoly ka reny de mitady ny satroboninahitra mety ho lo ihany. Tsy mitady fiainana mandrakizay reny, tsy ao anatin'ny sainy reny zany fa niakatra eo amin'ny podium eo ny reny ny tiany de azo médaille de nisoratra ny anarany any anatin'ny aina aman-jery rehetra eny. Zay ny tedaviny fa mahony tena amin'ny zavatra rehetra izy. Isika ho any an-danitra mahony tena amin'inony tsika nefa tsika ho any an-danitra. Reny olo reny miazakazaka latsaky ny 10 secondes reny de mahazo médaille. Ary raha tsy mahazo tahaka ny ahoana ny mety eritreretinareo fa faty antoka n'ireny olona manomantena mandritra ny 4 taona reny ho amin'ny hazakazaka 10 secondes. Isika io manomantena ho any an-danitra rehefa. Hoy Paoly ny kanefa izy reny de mitady satroboninahitra mety roa fa isika kosa de tsy mety loha. Ny satroboninahitra de davintsika io hitra mivavahady eto io satroboninahitra tsy mety loha. Tady dio fa any andro any volana any taona isy satroboninahitra amin'ny lohanao io raha nabavy Angèle Pagès, Marie Hortensine, Erika Iam, Soamef, Zamina, Elisa Tiara, Mami, Marie Josita Frédéric tonomboko daholo. Berthe Sava, alléluia. Azadiny fa io avy ny fotoana isy satroboninahitra tsy mety loha eo amin'ny lohanao lovely. Lina, Tojo, alléluia. Fa fantaniko manahoana ny fanomanana an'izany. Mipazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra de mitady satroboninahitra mety tolo ihany izy fa isika kosa de tsy mety loha. Ary zary, raha izary ozy izy Paoly. No tonoky daholo le anaranareo fa misy tsy nitonoky. Lina, Tojo, Angelina Rodriguez, Tsirambaramiel, Soamef, Fabiola, Nena Mahenso, Nambinso, Rantarena Marie Charline, alléluia. Isatroboninahitra ny lohanareo. Fa tsika ozy izy Paoly tsy mety loha. 2:20 Korintana voalohany 2:20. Raha izary de miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa ary mamely totondry nefa tsy toy ny mamely rivotra. Paoly zany resy lahatra azakazaka ary tsy hanao kitotoa. Azakazaka izao ataontsika izao rehefa
fa betsaka ny manao kototo, betsaka ny manao kototo. Raha manao kototo tsika dia tsy tafiditra. Raha manao kototo tsika tsy tafiditra amin'ny varavarana eto io. Misy zavatra mibotsy eny amintsika eny. Jesosy raha nyteny any amin'ny Mateo 7:20 nanitsika maki tenin'Andriamanitra. Mateo 7:20 nampianaran'i Jesosy ny mpianana izy tena sy amela leloko ny namany. Tamin'izany olo zany dia nakeo amin'i Jesosy miandrina hoe iza moa ny lehibe indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary Jesosy nankeny ny andro zazakely anankiray akeo aminy dia namelaka azy teo afovoany ka hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ka nazovina no anery tena tahaka ity zazakely ity dia izy ny lehibe indrindra ny fanjakan'ny lanitra. Nazovina ilay zazakely anankiray aza tahaka itony ny anarako dia mandray ahy. Inona moa ny endrik'ilay zazakely? Endrika fahakelezana. Voalohany, be dia be misy miteny amintsika hoe nareo tena mbola zaza ara-panahy mihitsy nareo. Fa maninona? Dia hatramin'izay ve nareo dia mbola mitomany ihany mivavaka? Endrika fahazazana zany. Ilay fahazazana eto tsy fatakarana fa endrika fahakelezana. Jesosy mihitsy miteny hoe mihetry. Lazaiko aminareo, raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra fanjakan'ny lanitra. Nazovina no anery tena. Zany hoe ilay zaza zany ndanareo mijery zaza fa tsy manana ny zaza mbola tsy manana eritreritra hifaninana zany. Isika manana an'izay eritreritra hifaninana zay. Mahita ny avy dia hifaninana amin'iny dia hifaninana. Fatandremo mety ho tavela amin'izany tsika. Paoly tena niteny mihitsy hoe kely nonareo izay resinareo izay ambaninonareo izay dikan'izany dia izao. Paoly tsy nisy izay faninanana. Fifaninanana atao ny anton'izao zavatra raha tsy hitantsika izao revana. Te ahazo vola ny olona mba hahafahana tonga ambonin'ny hafa. Firy amin'izao ny eritreretinareo olona tapalatsaka anatin'izany pakta amin'ny Satana izany mba hahafahana manino? Mba hahafahana mampiseho amin'ilay Kristy tsy resy ange zahay. Manana ange zahay. Tsanga ambaninao Zany ohatr'izao Ravako. Mateo 7:7 mibebay ianareo fa akaikin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy fantatro takiny ahoana fa ilaina ny mandiny tena. Mandiny tena zany dia izao tsy mandinika ny hafa ianao fa mandinika ny tenanao ianao. Jery fitaratra ianao dia mijery Jesosy inona mbola tsy mety eto amiko eto. Inona mbola tsy mety eto amiko eto. Raha vao mbola ao aminao mihitsy misy zavatra tiany ny vatanao dia tonga dia ataonao indry. Nefa ianao ho any an-danitra dia malalaka be mihitsy ianao manao zavatra izay tianao, tsisy teritery. Nefa Paoly ny teny voageja manodidina izay fa tsy tery mihitsy izy. Io ondry ho arin'Andriamanitra io kely avana ao anaty valy ny tanjon'Andriamanitra isaky ny ao amin'ny fanoharanao baiboly dia ny ondry anankiray entinao anaty valy. Inona ary io valy io? Io valy io nke didin'Andriamanitra. Ary ny olona tsy ao anaty lalàna izany, tsisy lalàna mifehy dia baranandry. Ary ndany ianao mijery olona tsisy lalàna mifehy azy fa sarotsarotra ihany ny iainana anaty fiarahamonina. Tsika ry avy reto amin'ity zao tontolo izao ity misy lalàna mifehy. Fehezin-garana angentsika eto. Aty andafy tena ny lalàna zany tena mifehy zany. Tsy azo ataony ohatr'izao. Ary manaja lalàna ny olona ty. Manaja lalàna. Tena manaja lalàna, za tena mahita mihitsy hoe aty misy fotoana ianao andro alina be tsisy afa-tsy ianao dia efa fahazanao hoe misy stopy eo anoloanao dia mijanona ianao. Tsy hoe stopy satria tsisy tômôbilina mandeha fa stopy satria stopy. Alleluia. Raha vao zay mihitsy eritreretra hoe misy mpanao stopy dia jerenao tsisy tômôbilina lasa ihany ianao
dia tsy manara-dalàna ianao zay. Tsy hoe tsisy tômôbila dia na misy tômôbila ny antony vo hijanona ianao, fa misy mpanao eo amin'ny teny hoe mijanona dia mijanona ianao. Mijanona mihitsy ianao. Ianarantsika zany ny auto école, mijanona mihitsy ny atao hoe stop dia mijanona, fa tsy hoe mandeha mora. Izy ny fomba-fiteny hoe glissena. Raha vao miglissé ianao raha vao glissé anao ny stop dia tratrany lamonty ianao raha misy mpitandro filaminana ianao. Rehefa stop dia stop. Stop mihitsy ianao satria misy mpanao, zay vao mijery hoe misy tômôbila sa tsisy. Zay ny lalàna. Fa tsy hoe mijerijery hoe tsisy tômôbila dia tsy raha intsony hoe stop na ina fa tsisy tômôbila ka tsisy ary kinana atao. Sia. Stop. Stop aloha za. Zay vao mijery hoe nisy sa tsisy tômôbila. Zany hoe tsisy tômôbila fa tsy manina rehefa ny stop ihany. Ilaina ny lalàna. Eto amin'izao tontolo izao mba tsy hampisy accident. Aty andafy mahalana ianao tsisy accident zany dia voadona tômôbila ny olona. Satria manina na mpitondra tômôbila na mpandeha tongotra dia manaja lalàna. Rehefa hajaina ny lalàna dia tsisy loza. Matoa zay miteny reny matoa hoe miditra agglomération anao dia 50 km/h à l'heure dia efa voadiniky ny ingénieur tamin'izany hoe 50 no mety. Mora tafajanona ianao raha misy ny obstacle. 30 satria école misy zazakely eo, misy olona, misy hôpitaly eto, misy voadinika daholo reny. Dia hajainy reny dia tsisy loza. Mpataka izany koa kely fa nandihy tenin'Andriamanitra. Hajaintsika ny tenin'Andriamanitra dia tsisy loza dia tafiditra amin'ny varavarana etintsika. Fa misy loza, tradoza foana tsika raha tsy manaraka. Hoy tsika teritery be zany misy lalàna zany. Fa za mitenao raha teo velona dia andro hitandrina lalàna. Misy fotoana zay misy tamin'ny tapabolona angamba ny lahady nandeha mitsidika an'ireny valan-javaboary misy biby ireny zay. Dia manazava eo ilay olona, misy an'ireny ilay rajako ireny dia manazava eo ilay olona. Ary zareo eto izy natao atao amin'ity toerana ity dia izahana izy ity toerana ity hifanaraka amin'ny tontolo iainandro zareo. Dia manontany ka tsy voakahatra be ve zareo? Izy tsy voakahatra izy satria malalaka be ilay toerana. Faharoa izy anisan'ny nahavariana anaty zavatra nyteneniny ity. Reny biby tehirizina amin'ny valan-javaboary reny olo ny havana dia velona, ela velona kokoa noho ny biby miainana anaty ala amin'izao fotsiny. Ary misy mihitsy aza velona avroeny amin'ny biby any anaty ala any. Raha biby anaty ala any zany la velona 10 taona, ny ato anaty valan-javaboary velona 20 taona. Ny antony voalohany indrindra voakajikajiny voatandriny tompony valan-javaboary mihitsy hoe eto territoiran'ny singe, eto daholo ny singe, tsisy liona eo. Liona riana na ry mihidy ary anaty zavatra. Ndikany tsy ho fatin'ny liona mihitsy ireo raha izay. Zany hoe ny loza zany tsy ao amin'ireo. Dia faharoa manaraka zany misy mijery isan'andro ireo. Dia vao misy ohatran'ny malezolezo tonga dia alaina aingana dia jerena vao marary na misy ratra kely dia tsaboana. Dia vao tsabo izy dia averina eo indray. Fa raha ny anaty ala iny na voakaikitry ny biby hafa iny dia miaraka amin'ny fereny dia eny dia maty mampoazy eny. Ngana tiako tenenana be dia misy ny olona miteny tena makaloe be ny amin'Andriamanitra be lalàna be. Fa za miteny anao ny lalàna nataon'Andriamanitra rehetra natao ahela velona antsika. Natao ahela velona antsika. Ary midira zipo lava ny vady, ampanao zipo lava ny vadinao, ataovy masina tsara ny vadinao. Dia tsisy ho avy hanakorotana ny tokantranonao eo mihitsy. Reny le fohy zipo kely reny nadalain'ny olona fa mivadinao milamina tsara. Vady toy tsy mamaraka mihitsy fa vadinao tsisy mikitika, milamina tsara ianao. Didin'Andriamanitra nefa nampilamina an'izany. Didin'Andriamanitra nampilamina an'izany. Aza mitsiriritra. Tonga hatrany amin'ny tsy famosaviana ange zany. Mitsiriritra ny zavatra ny olona akaikinao mavita trano, ianao tsy mavita. Ianao tsy havita ny trano, fizy me miakatra ny any herinao. Hoany amiga
ho any amin'ny dadilahina dia ho stopeny aloha amin'ny saviana fa ohatrany zengy asa mpamosavy ihany nefa any tsy mitandrina didin'Andriamanitra izy amin'ny tsiritra ny didin'Andriamanitra fenitra ary fefy ary fanina ho antsika ary afaka manaraka ary ny olona voatandrina anaty didin'Andriamanitra dia voatandrina ampianarina hianatra hiditra amin'ny lalana etsitery. Alleluia. Dia jereo daholo fa rehefa ataonao amin'Andriamanitra tsika dia ohatrany hoe zavatra rehetra tsy avelan'Andriamanitra ataontsika daholo zavatra tiantsika rehetra rehetra. Ny tena marina tia ny nofontsika dia mora mihitsy manao zavatra ratsy zany, miteny ratsy zany, tsy misy olona mitory-teny ny anarana fa miteny ratsy tsy mbola nisy ihany fereno zao dia mahanatra teny ratsy tsika. Androany zany ny fianarantsika dia hanatra teny ratsy ranoray. Zary tompoko zary amin'izay tena tsy mety haiko mihitsy, ny ary-toro mihitsy tsy mety haiko mihitsy ilay teny ratsy. Ny aiteroantsika androany zany teny ratsy, zéro suivant tsy mahay teny ratsy na kely ary. Mahay daholo vao firy taona dia mahay teny ratsy. Firy taona zao nahay teny ratsy, iza nampianatra teny ratsy, tsisy nampianatra. Mangalatra zany kely avy nahay ho azy. Manomboka mangala-pihinana ka hatramin'ny mangala-bola ka hatramin'ny mamaky bangy ho azy nge zany. Fa inona ny anarana? Mianao tsara, mianatra fahalalam-pomba, ianarana mihitsy ny fahalalam-pomba. Ianarana mihitsy zany mity, ianarana mihitsy zany milaza ny marina, ianarana mihitsy zany matahotra an'Andriamanitra. Tsy misy gabo zany hoe tena zary le tena mijaly mihitsy tena marina fo varindrina kely fotsiny tonga dia tafamaky baiboly. Za tia vao tsy mitandrina aho tonga dia mahavavaka be mihitsy tsisy an'izany mihitsy. Manokana fotoana mihitsy ianao vao mahavaky baiboly. Fa maninona ary ny baiboly? Satria tsara, satria an'Andriamanitra, satria lalana etsitery dia sarotra amin'ny nofo manao an'io. Ny azan'ny falemeko reto dia tia mamaky baiboly ty tena fa mipelaperaka kely dia efa sarotro mihitsy vao mahita ny baiboly dia tia hamaky, tsy mbola nisy mihitsy zany. Tsy nisy. Efa iny le lalana. Alleluia. Alleluia. Araka teny lana vavibaritelina teny nantaninan' Jesosy na ho visy na ny olona vonjena na tsy. Mika toko fahatelo ambin'ny folo dia faharoa ambin'ny folo. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nandrosona akanjo Jesosy dia hoy ny anankiray tamin'ny tompoko, mo vitsy fa no vonjena. Ary hoy izy tamin'ny olona, misese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo. Fa hoy izaho aminareo, maro ny hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompotrano ka mahita ny varavarana ary ianareo mijanona ao an-trano, mandondona ny varavarana ka manao hoe tompoko voay izahay, dia hamarisika anao aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza nareo. Ary ny amin'izay dia anao hoe ninona sosotro teo anatrehana anao nge izay e. Ary nampianatra tena an-dalambenay ianao izy tena lazako aminareo tsy fantatro na avitaiza nareo, mialamika nareo fa rehetra fa mpanao meloka. Ary afako. Ity lalana lalovantsika ity efa betsaka no miabandone an'ity lalana ity. Efo lavo zany. Fa za miteny anao hoe le varavarana tsy niovana angezana. Nikodana foana io dia kely foana io. Nanomboka tamin'ny andro efa ela be dia etsitery foana io. Tsy nitarina io ary tsy nankelezana. Fa le refy etsitery nataon'i Jesosy hatramin'izay mbola io ny etsitery. Ny zavatra miovaova eo amintsika. Ny olona, tsika olombelona, dia nitombo ny poahan'ny olombelona tao anatin'ny 30 taona 530 taona taty aoriana. Ny angezan'ny olona tamin'izany tamin'ny taona 1980 ohatra na ohatr'izany, tsy ohatrantsika izao. Jereo daholo ny sarin'ny ray aman-drenitsika taloha, vitsy zany misy kibo zany. Nareo mandinika zany? Vitsy zany olona misy an'ity
eto ambany teny ty ngezangeza ty jereo daholo ny albomany olona tsy avatsika eto amin'ny tany miaraka amin'le solomaso ohatran'ireo banina dia ohatra mahitsitsikety misy fekibo be zay ny raha dia paty telefony dia ohatran'ny mahisikely zay daholo makasary dia vao makasary eo akaikina voninkazo dia mahisikely daholo ny amin'izao vao 5 taona dia be kibo to dia misy kibo dia tsy fantatro efa 4 taona nareo dia 5 dia lazaina fa mahatainkibo hoe dia mbola vao 5 tsy efa 5 be kibo daholo ny mitombo ny angezan'ny olona ny mitombo manaraka izany koa ny fahotana ny fahotana tamin'ny taona taloha mba fandima mofady dia socadence nareo na socadence dance socadence reny ny fandima mohatra hoe mamofady tena mamofady be le socadence tamin'ny andronay fa zao raha mijery socadence zao zany masina indrindra ngamba amin'izao raha mihoatra amin'ny fandiha amin'izao ngefa misy manala tako-kenatra eny amin'ny fampisehoana eny rambany taizany nisy an'izany nefa ny atsika taloha socadence no ity da mijery nefa tena ohatrany tsy mety zany fandihan'ny olo zany ny tiako lazaina dia zao lambadako reny lambadasy ny socadence reny ny atsika mba tena hoe fahotana fa zao io varavarana etsitery tsy niovy io foana ny angezany hatramin'izany fa ny olona ny angeza dia hitanareo mibetsaka dia betsaka dia betsaka ny zavatra mila toeritsika amin'izao fotoana zao nga taloha nisy Facebook zany taloha nge ravantsika dia hoe dia tsisy atao dia eo fotsiny zao anao tsisy nainy ambony bus dia miandro bus tsisy eritreritra ratsy tsisy nino miandro bus zao ianao naiza dia telefona hitanao eo daholo ny zany rehetra taloha tsisy an'izany ny olona taloha tsy niany ny olona taloha mahihia dia efa mba zavatra kely sisa ny sorona dia tafiditra amin'ilay kely fitsika amin'izao nge ka be dia be ngely mba mila miendaka sy miara fa zany efa mbola te-hampairy anao na dia zany azy misese na dia zany andao hisisika na dia zany azy hoy Jesosy mifidiana ny lalana tery alleloia mifidiana midina ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana maro ny miditra any fa ety ny vavahady ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy midirana amin'ny lalana ety voatsapanao mihitsy ary zavatra milamindamina be izy zany ohatrany tsisy contrainte mihitsy zany fiainako zany ohatrany mandeha joli ozy ny fomba fitezay mandeha milamina tsara mandeha tsara za mitenanao mba mieritreritra hoe tena mety daholo azonao atao daholo ny zavatra rehetra fa mivavaka ihany koa ianao azonao atao daholo ny zavatra rehetra fa ianao ho any an-danitra ihany dia mba mahelomaelo hoe tena hoany be zaty hoany be zaty misy tanjona eo amin'ny fiainana ry havana mba hatoravana amin'ny tanjona anankiray dia misy zavatra tsy maintsy atrehana tsy maintsy toerana tsy maintsy lavina za mitenanao androany no hitra vavahady etitsika tsy ndretrarehetra ny tafiditra any ary raha misy mitenanao hoe nenareo koa efa zany foana dia tena hoe mialatsiny sy efa zay mba teo any an-danitra hoe mba teo any an-danitra zay hoe ary mampahery anao androany terisety io tsy niovy io hatramin'izay na mbola tsy tonga zao amin'ny 2030 mbola io ihany ny angezan'ny terisety io fa anjarantsika no mitazona isika ho tafiditra ao amin'io ho tahiny tompany itsika rehetrarehetra terisety io fa tsy midy koa akory so tsika kivy tena tsisy hevitra zava dia alao miverina marisarera andao hitra le amin'ilay ngeta azo atao misy koa matsy olona mieritreritra efa tena midy efa tery efa midy mihitsy io fa misy an'ireny le jiosy gasy reny zao ny ndray zao efa tsy tery tsony ny baravarana le olona manana fotom-pivavahana ohatrany zany efa midy mihitsy tsy azo atao mandeha tomobila fa tamin'ny andro Jesosy tsisy tomobila dia mandeha tongotra na ho an'ny tamatavy efa hita olona ohatr' zany nareo tsy azo atao misotro rano ny jirama fa manao ohatrandry ry Gideon tsika misotro rano amin'ny rano mandeha tamin'ny andro Jesosy tsisy an'izany Adidas zany ka mpahoditra ny atsika
tamin'ny aby zao tsisy pataloha zany tonga de rebareba reny na ny lehilahy tsisy mihety volo zany nyenireny a tsy hety sy tery fa mihidy mihitsy ny varavara za de teny aminao ivaravarana io mbola eo an'loatsika eo vavahady anankiroa vavahady be mpandeha ny vavahady kely a hety sy tery vitsy ny makao vitsy ny mahita andao isisika ao an'io vavahady ety elao zay zavatra mbola tsy sitrapon'Andriamanitra tokana ihany ny lalana de ny lalana lehantsika zao lalana nalehan'ny Davida lalana nalehan'ny Jakoba lalana nalehan'ny Isaka lalana nalehan'ny Abrahama lalana nalehan'ny Matio lalana nalehan'ny Paoly lalana nalehan'ny Stefana andao itsika itoy andeha mahereza de matanja fa azotsika ataony miditra amin'io satroboninahitra miandry anao mahonona tena amin'ny zavatra rehetra fa diny ratsy de andaonao ny sitrapon'Andriamanitra fa tokana ihany ny lalana an'Andriamanitra ny voninahitra tapitra ny toroteny misy aminareo ary be izara-pahatsapana raha misy aminareo izara-pahatsapana iny ny kantoko iny soratako anaty commentaire iny akiradeo andramoka izao de afaka miantso nareo am'izao fotoan'izao zay rehetra miantso roa na telo io ny kantoko miantso anahako amin'ny kantoko fotsiny amin'ny messenger de tafiditra ianao de ampidirina amin'ny vatana raha misy zavatra tsapanao inona ny voarainao inona ny fahatsapana voarainao tamin'ity androany ity de afaka mizara fahatsapanao 2 minitra eo ihany ny tenenanao izaranao fahatsapana amin'ity androany ity de afaka miditra ianao mizara fahatsapana miaraka aminay andao aloha ampidiritsika efa tahaka ny mazatra moa de raha latojo foana tafiditra voalohany andao ary ampandrosika raha latojo ary hiditra iteny amin'ny fahatsapana inona ny fahatsapana voarainao tamin'ity androany ity raha latojo anao ny fitenenana Jesosy tsika rehetra de makasitraka pastera firana papastela tamin'ny tompa nakasika sady nampahery de mahafinaritra na foana moa no zara fahatsapana tena nakasika n'androany le ohatra kely nresaka ny pastela de amresaka tomobile sady zao moa manao auto-école de takitara mihitsy le hoe rehefa mandeha tobila marina ka lalana tery de tena mila mitandrina mila mijerijery tsara misy avanana sa rehetrarehetra sao de lasa kiky ny tobile sao de midona tobile kika raha moa mbola eo ihany sao de mandona olona na ohatr'izany de tena mila mitandrina de tena hoe dainitany amin'ny ara-pana hoe mandeha amin'ny lalana eto sika de tena mila mitandrina jery tsara apisy avanana mipisa de mahafinaritra satria na amin'ny direction andianana de makasitaka be de be na indray saoty terehetra Alleluia misaotra raha latojo misaotranao tamin'ny fizarana fahatsapana mbola misy izara-pahatsapana ny vetsika raha mbola misy de mbola misokatra amintsika ny messenger mbola afaka miantso ianao raha misy izara-pahatsapana raha tsy misy tsomo to de hiditra amin'ny hira avy hatrany dia afetsika ivavaka ho an'ny firenena rehefa avy eo andao tsika no hira anankiray io ro mbola misy appel anankiray andao aloha ampandrosotsika ny anabavitsika halleluia anabavitsika aingonirina Rodriguez izara amintsika fahatsapana inona ny voarainao androany inona ny azonao zaraina ranabavy aingo makasisika indrindra pasterana amin'ny fitenenana fa izy Jesosy taholitsika rehetra ny anahy zany le tena nakasika be anahy le ohatra natao pasterity hoe ohatrany hoe manao akanjo mibotsimbotsina be tsika botsina fahotana hoe miavonavona mitsiriritra de reny anisan'le ohatrany hoe akanjo mabotsina be zany anisan'le fahotana hoe mbola ialany satria reny misakina tsy atonga tsika ho tafiditra eo amin'le vavahady be de tena mahakasika be sady mahatonga saina be mihitsy le izy pastera tena hoe mahatonga nanakona de hoe fanapahakevitra mihitsy raha zavatra ohatran'izany tsy ahafahana miditra any an-danitra de tena hoe aleo tonga de elana mihitsy satria mbola sitraka ilay manitra koa mbola namelona teny izany androany akisaina de makasitaka letra de voninahitra ao an'Andriamanitra irery Alleluia makasitraka ranabavy Rodriguez misaotra betsaka alleluia misaotranao tamin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manakirosona ny amaly fity anareo menata izay nizara fahatsapana teto androany no atsika eno iry
iloitsika dia atolotra mpitiavana be antsika rehetra ty izy ity manao hoe tokana ihany ny lalina ry havana malana tokana tsy misy anankiroa fa tokana vavahady tena sety dia rehefa vavahady migodana dia io lela vavahady etsy telo io le lalana tokana atolotra anao androany fidiny lalina tokana hotaniny tompony Halleluja. Misaotra anao zay Jesosy malala tamin'ity fotoanandroany ity. Misaotra sy midera ny mankalaza ny anaranao ny amin'ny toriteny izay nataonao tonga taminay indray androany. Anao ny voninahitra, anao ny dera ny aja ny saotra. Misaotra fa afaka nanaraka ny fandarina hatramin'ny farany indray zay Jesosy. Narovanao tsy tapaka izany, anao ny voninahitra. Dia tahio Jesosy izany teny izany mba hamoa amin'ny zavatra teny aty anatinay tsirairay avy ka tsy ho adinonay tokoa fa tsy mora tokoa ny mankany an-danitra.
ary tena lalana ety sy tery zao rahalovanay zao. Tehirizo zay Jesosy tehirizo zay tsirairay avy mba tena hoe ahay handeha isisika amin'izany varavarana vavahady ety sy tery zany. Arovy zay mba tsy engeza, arovy amin'ny tsy fanetretena. Okizay atsapa ny tenanay ho kely foana, okizay atsapa ho kely foana Jesosy tahaka ny zaza. Tsy maninanena tsy tenenina hoe lehibe zay, alao zay kely tahaka ny zaza eny foana. Tsy maninana koa raha tsisy mahita zay, fa aleo zay mba ho tafiditra vavahady ety sy tery Jesosy. Tsisy ninona ho porofona ety aminay ka andeha ireharehany aman'olona eny zay Jesosy. Fa hibanjana io varavarana ety vavahady ety sy tery io zay, fa ianao ny teny hoe midira. Matoa ianao ny teny hoe hidira dia satria azo hidirana zany, azo ny rehetrarehetra atao ny tonga any an-danitra, anana fiainana mahafinaritra mandrakizay. Dia tehirizo ary zay Jesosy amin'ny anay ny toe-po, toe-panahy, ampianaro zay na fitondran-tena mahafahanay miditra amin'ny vavahady ety sy tery io, fa ilainay zany amin'izao andro farany zao. Arovy amin'ny fakapanahy ratsy ny Satana, arovy amin'ny asany maizina, arovy amin'ny fitondran-tena ratsy, fa tsy ahitana fahasoavana eo aminao zany Jesosy malala. Ka io ary Jesosy ny tsirairay avy zay rehetra tonga teto androany, nisy atokatra nisy ambatan'olona dia amboleo toetra tsara, amboleo fanahy tsara hitaridalana anay anananay toe-po, toe-tsaina, toe-panahy, fisaintsainana, fiomba fiteny, fihetsika, fitafy, mendrika hiditra amin'izany vavahady ety sy tery zany ho voninahitra sy naranao lehibe. Betsaka ny mety tsy voalazako teto Jesosy betsaka ny mba tiana hoentiny eto anatrehanao, fantatra fa tsy misy latsaka aminao reny na dia ray ala, fa fantatrao tsisy miafina aminao ny momba ny rehetrarehetra zay tonga eto androany. Zareo reto olona nafohy fotoana, nafohy toromaso, ianao ne Jesosy amaly fitiza rehetra tonga teto androany, anao voninahitra mandrakizay. Dia vorisy Satana faritra amin'ny raha anao mahery tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay teniny nafafy teto androany. Fa nivozy nafafy tamin'ny tany zay naniriny dia aniry avy zato eny, amoa avy zato eny, ary ho fiainana mandrakizay ho aty anatiny tsirairay avy. Misy saotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao firenena, ndao mpandrotsika navavatsika iaina eto Frantsa, hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo anana baviaina anao ny fitenena. Tany tompo pastera dia tany tompo sika rehetrarehetra araka hivavakantsika marana ny fotoana. Jehovah-Andriamanitra io fitandray ny fotoananay androany. Akasitraka anao izay tamin'ny teny mamy sy ny hafatra sy ny fampianarana izay nampitanao anay teto tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Dia ianao ny Jehovah maly fitiany izy ireo, ianao ny Jehovah hitahirana izy ireo. Ary ianao ny Jehovah tena hitahirana tsirairay avy ao anatin'izany valanao zany, ao anatin'izany vavahady ety sy tery zany. Ary misaotra anao zay Jesosy satria ianao no mamey anay, misaotra anao zay Jesosy satria natolonao lalana izay. Ary na dia hoe ao anatin'izany vala zany izay Jesosy malala tena mahatsiaro sambatra izay, tahaka an'ireo biby ao anaty kazo eo. Tsy sanatria izay Jesosy hoe biby, fa izay Jesosy dia tena hoarinao ohatra ny ondrinao, ondrikelinao dia tena tehirizinao anaty vala. Jesosy jerenao isan'andro menao sakafo, tafianao tena hoe sambatra mivelona izay Jehovah malala. Mankasitraka Jehovah, misaotra Jesosy ary tehirizo izay tsirairay avy mba hijanona ao anatin'izany valanao zany, mba tsy hivoaka, mba tsy ho any ivelany Jesosy, satria makany ivelany ane izay Jesosy tsy mahita le zay ary mety maty zay, maty ny fahavalo, maty ny fakapanahy, tena rendrika ny fakapanahy zay raha mivoaka an'izany valanao sy ny vavahady ety zany Jehovah malalo. Tena tehirizo izay tsirairay avy reto Jesosy, tsisy hivoaka tompo malalo. Ary ireo izay mbola tsy tafiditra Jehovah dia tena hoe kasio manokana izy ireny mba hiditra amin'izany lalana tery sy ety zany. Dia androaniko Jesosy dia hivavaka ho an'ny firenena indray izay Jehovah malalo. Vavaka manokana Jesosy mba hanitananao ny valo ao anatin'ny firenena io, fa maro Jehovah ny ondrikelinao izay mbola mirenireny, tena hoe very, tena hoe mikodana amin'ny lalana izay amin'ny fahaverezana Jesosy, tena hoe mihazakazaka any amin'ny fahaverezana. Maro ny malagasy Jehovah malalo.
tsy mampantatra n'izany lalanao zany dia mangataka Jesosy ianao rery fa ny masina no afaka hanovana azy ka sio ny fony izy ireny Jesosy ka sio ny fony ireo izay mbola mirenireny izay tsy mahita le ireo jamba ireo izay manamafy ny fony tena hoe mangataka famindrapo aminao amin'izy ireny Jehova malalo mba ho ampidirinao anatin'ny valanao izy ireny ary ireo izay efa manompo anao ireo izay efa ao anatiny Jesosy dia mba tehirizy tsisy hivoaka ireo izay mbola misalasala Jesosy dia ampidiro ary ireo izay mpanomponao Jesosy malala dia kasio manokana koa izy ireny mba ampita amin'ny tsirairay avy ny lalana fahamarinana mba ampita amin'ny tsirairay avy izany lalana dia tsy tery izany fa tsy lalana hoe any amin'ny fahaverezana Jesosy nilan'izany ary mila ny fanahinao masina Jehova malala malagasy milanao hikasika Jehova malalo ary mamindrafo Jehova malalo izay dia tsy mahefa na inona fa izay Jehova dia mpitondra ny teninao ary toro ny teninao ihany izay Jehova malala fa ianao rery no afaka hikasika ianao rery ihany no afaka hiasa Jesosy ary fantatray fa raha ianao no miteny tsisy mahasakana Jehova makasitraka satria menao izao fotoana izao izay Jesosy ahafahanay mampita ahafahanay Jesosy mampita tena hoe miomana mandrakariva dia nao anay Jesosy tena hoe hiasa amin'ny tsirairay avy makasitraka Jesosy tamin'ity fotoananay androany ity raha tory izay Jesosy dia nao anay mbola hiaraka aminay foana ary omban'ireo izay mety mbola amperinasa ireo izay mety mbola hiatrika adidy ianao Jesosy ary ireo izay atory dia omena hery koa amin'ity alina ity Jehova makasitraka Jesosy voninahitra ho anao rery ihany aleluia amen aleloia makasitraka indrindra ny zandriaintsika tao anatin'izay vavaka mamy netiny tamin'ny ty androany ity vavaka ho an'ny firenena dia andriamanitra manakirepasovina ne amaly fitianao raha nampaviana dia mitombo sy ady mitombo fa soavina hatrany dia mahereza amin'ny asan'andriamanitra tapitra fandarantsika abolosika amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo samy mbola veronena ataontsika rahapiso dia eo anetsika rahapiso amin'ny telo ora arivo tsika dia hiaraka amin'ny groupe izay maresy ao anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra dia avoentsika hiaraka amin'ny tena pireneo rapitso alina amin'ny sivira sasany takany mahazatra hiaraka amin'ny ekipa hafa manaraka indraitsika dia mamy fotoanareo ary rapitso dia samy tafandriamanitra daholo tahin'ny tompo dia matoky fa nahery daholo isika tsirairay avy akiradio.point radio 12345.com afanao menonjapeo akiradio mandeha andro amanalina isanandro isanandro mitony fiarahantsika misy teoterezaky ny adiny telo amiray minefatra ny fito amin'ny folo maraina apitso amin'ny folo maraina averinao zao fandara zao raha mbola te hiaino anao amiray minefatra ny fito arivo samy tahiny tompo dia manoroka mamy atsika tsirairay avy misaotra reo nahatrany hatramin'ny farany halleluia amen